Isan'ny mampiavaka ny fetin'ny faran'ny taona fa indrindra fa ny fetin'ny Krismasy moa ny tsenan'ny Noely na ny bazar de Noël. Ho an'ny kaominina ambanivohitra Ambohidrabiby dia efa nanomboka omaly no nisokatra izany tsenan'ny Noely izany ary tsy farana raha tsy ny faharoa amby roapolo ny volana Desambra ho avy izao. Tsy voatery miakatra ny renivohitra intsony dia efa mahavita bazary Noely ny ao amin'ny kaominina ambanivohitra Ambohidrabiby. Nisokatra nanomboka omaly ao amin'ny bazary Ambohidrabiby tokoa ny tsenan'ny Noely izay tsy farana raha tsy amin'ny faharoa amby roapolo ny volana Desambra izao. Ahitana zavatra maro ao amin'ity tsena ity fa ny tena mampiavaka azy dia ny vokatra biolojika araka ny nambaran'ny lehiben'ny tsena. Tsy ambakan'izany ny vokatra natoraly, eo ihany koa ny asa tanana sy ny voninkazo. Mety tsara ihany koa ny miantsena ato amin'ity tsenan'ny kaominina Ambohidrabiby ity ho an'ny avy an-drenivohitra ialana amin'ny fitohanana sy ny fisisiana. Dia iny fanadihadiny indray tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity, ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Velona tompoko.